Azo kilasina ao anatin'irony vehivavy atao hoe manana dépendance affective irony zany i Whitney Houston na ireo vehivavy ataontsika hoe sahirana ara-pitiavana ary dia nisy fiatefany sy fiantraikany betsaka tamin'ny karierany izany zavatra rehetra izany satria dia tao anatin'ny top farany ambony tamin'izany andro zany ary dia sacré ho vehivavy tsara feo indrindra eran'izao tontolo izao izy tamin'ny fotoana izay nampanana succès azy kanefa dia nidina izany karazana performance izany noho ny fidorohana zava-mahadomelina. Tantaram-pitiavana mampalahelo tokoa ny an'i Whitney Houston satria dia tsy nahita hasambarana izy izany tao anatin'izay hoe fifankatiavana izay tamin'ny vadiny Bobby Brown zany satria dia niaraka nidoroka zava-mahadomelina tamin'ny Bobby Brown izy ary dia lehilahy izay tsy nanaja azy ary namono azy koa zany tao amin'ny fanambadiana na ny ataontsika hoe izany hoe violence conjugale ireny kanefa dia tany no niatefan'ny safidiny izay zany dia tablona vehivavy manana ny ataontsika hoe izany hoe dépendance affective izany hoe tsy matoky teny izy izany dia everiny fa mendrika azy izany ny fitiavana ao anatin'ny fijaliana. Ny zavatra izay ataontsika hoe izany hoe analyse azo entina angamba ny amin'ny fanambadian'ny Whitney Houston sy ny safidiny amin'ny lehilahy ohatran'ny Bobby Brown zany dia ny hoe maro ny lehilahy manana ny maha-izy azy ohatran'ny Eddie Murphy, ohatran'ny Denzel Washington ary ry Kevin Costner izay niara ny lalao taminy zany ny film Bodyguard no naniry ny hanambady an'izany ataontsika hoe Whitney Houston zany kanefa dia tsy nahazo ny fony mahagaga dia mahagaga zany izany zavatra rehetra izany. Inona zany ny ao ambadiky Bobby Brown, inona zany ny force-ny Bobby Brown. Bobby Brown zany dia ilay lehilahy mahery fihetsika ary sahisahy indrindra koa zany dia manana an'ray ataontsika hoe zany hoe séduction goavana zany rehefa amin'ny fiarahana amin'ny vehivavy mahay miresaka izy ary mahay ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe karazana ambiance sy ny fahaizany mandangolango an'ilay vehivavy mba ho tafaroboka zany ao anatin'ny aratiny ary tao anatin'ny ambiance ny fifohana zava-mahadomelina zany no tena nahazahoany any Whitney Houston kanefa dia tsy nahasoa azy zany, tsy hainy Whitney Houston zany ny nandanjalanja ny mahasoa sy ny mahafinaritra satria dia nirotsaka tany anatin'ny atsana magitsokitsoka zany tamin'ny fidorohana zava-mahadomelina ary dia nandany vola aman-karena maro dia maro zany tamin'ny izany fidorohana zava-mahadomelina izany satria dia nahatratra $700,000 par année zany ny vola laniny Whitney Houston tamin'ny fidorohana zava-mahadomelina ary dia tena nisy ny fiankinan-doha tanteraka izay nanimba ihany koa zany ny fahasalamany sy ny performance-ny ary indrindra koa zany dia nitondra azy ihany koa tamin'ny ataontsika hoe zany hoe ruine. Ny manodidina azy izany no misy lesoka ihany koa teo amin'ny hoe resaka fanotronana ny vedety ohatran'ireny satria dia samy nilona tao anatin'ny ataontsika hoe naka ny tombotsony daholo zany ny olona rehetra nanodidina azy fa tsy mba nisy nijery hoe inona no ataontsika hikarakarana an'ity olo ity izay hita fa ory dia ory mihitsy zany eo amin'ny resaka ara-panahy ary netefa any amin'ny resaka ara-batana
izany zavatra rehetrarehetra izany satria amin'ireny karazana performance ilaina amin'ny olona ohatran'ireny zany dia ilaina ihany koa ilay hoe fikarakarana ara-batana amin'ny alalan'ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana ka misy izany ny zavatra tsy ampy tao anatiny izay hoe fiainan'ny ramatoa Whitney Houston izay dia ny fanotronana azy izany eo amin'izay hoe resaka fahasalamana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Nisy ihany zany koa tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany ny ataontsika hoe zany hoe karazana fiarovana ny vedety ary misy ihany koa ny ataontsika hoe karazana lobbying ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany satria rehefa nikorosofahana zany Whitney Houston tamin'ny fiainany tsisy mpiaro ary ny dealer ihany koa zany ny mpivarotra ny drogue dia nanao ihany koa karazana exploitation. Ny rainy izay nanao ny fitantanana ny vola zany dia nanao fiainana ihany koa nandany ny volany Whitney Houston tamin'izany andro zany. Tsy nisy zany ilay hoe fiarovana ny vedety goavana ohatran'ireny ary tsy nisy ihany koa zany ny hoe fijerevana manokana ny maha olona ary indrindrandrindra zany dia ny hoe karazana succès maharitra ka misy ny fifaninanana tamin'ireny fotoana ireny satria rehefa latsaka zany Whitney Houston dia raha tadiditsika fa niakatra zany Céline Dion tamin'io fotoana io zany hoe nararaotiny zany ilay fotoana izay nalatsaka any Whitney Houston no napiakatra bebe kokoa zany ny succès an'ny Céline Dion ka maro moa zany ny analizy ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany satria azo lazaina zany fa ilay hoe vehivavy tena ao anatin'ny fahatsoram-po tanteraka tsy mahalala zany an'ilay hoe karazana fandrimpandrika rehetra manodidina ary na ny olona manodidina azy koa zany dia tsy natanjaka zany ny ataontsika hoe management, tsy matanjaka zany ny ataontsika hoe clan ao amin'ny resaka zany fanohanana ny vedety fa nandendreha fahatany fotsiny amin'izao zany ka misy ihany zany ilay karazana ohatrany hoe approche nataony Kevin Costner tamin'izany andro zany amin'ny alalan'ilay hoe fanaovana an'ilay film Bodyguard satria Whitney Houston no fidin'ny réalisateur an'io film io zany tamin'izany andro zany Mike Jackson fa tsy hoe Michael Jackson no réalisateur zany tamin'io ka ilay tantaran'ny Bodyguard zany dia tantarana vehivavy iray izay hoe vedety malaza dia malaza kanefa eo amin'ny resaka sécurité zany dia marefo satria afaka miditra zany amin'ny tranony daholo ny olona rehetra satria tsy misy sécurité matanjaka zany ary ny fiainany koa zany dia marefo ihany koa zany izay hoe fandraisana tanana ny fiainan'ny vedety izay ka tao anatin'io zavatra rehetrarehetra io zany taty aoriana dia rehefa nanao interview zany Kevin Costner dia nanambara fa ny vehivavy izay tena nanana ny fitiavana tena izy dia Whitney Houston. Izany hoe nisy ihany zany ny fotoana izay hoe nafahany niaraka tamin'ny fotoana fohy zany tamin'ny Whitney Houston nandritra ny nanaovany ny tournage ny film kanefa moa zany dia niatefa tanteraka tany amin'ny Bobby Brown zany ny fon'ny Whitney Houston ka misy ihany zany karazana approche izay hoe nalefan'ny Kevin Costner zany ny hoe hiditra amin'ny fiainan'ny Whitney Houston mba iarovany azy amin'ny hoe
fiainana izay mampikorosy fahanazy io de eo ny droga eo ihany koa zany ny olona manodidina izay hoe tsy matana an'ilay fitantanana araky ny tokony ho izy zany mba hampiroborobo sy apisy zany an'ilay atao hoe fahombiazana maharitra kanefa moa zany zany zavatra rehetrarehetra izany dia misy ihany angamba ny ataotsika hoe tsy tena fahatakarana ny enjeu amin'ny atao hoe lobbying na teo amin'ny manodidina ny Whitney Houston zany na izy en personne misy koa tsy manana ny hoe inona marina moa zany ny tena tanjony ao anatin'ilay hoe showbiz ary hoe inona zany no zavatra tokony ataony miodikodina zany ao anatin'ilay hoe fragilité an'ilay olona izany hoe irony ataotsika hoe diamondra latsaka anaty fotaka ireny zany ramatoa Whitney Houston kanefa dia nanana ny famirapiratany tamin'izany ataotsika hoe sehatry ny kanto nanerana n'izao tontolo izao ary dia nahatratra performance ambony dia ambony sy ny vola kanefa dia raraka tany daholo zany zavatra rehetrarehetra izany noho ny tsy fahaiza mitantany ny olona manodidina azy ary ny personnaliteny izay marefo dia marefo ary tsy mafonja zany manoloana ny fisamboaravoarany resaka showbiz zany tamin'izany andro izany ka dia andriamatoa Kevin Costner zany dia ilay azo lazaina ihany hoe inona moa izy ty teo hoe diso adresy zay ngamba zany no azontsika hitenenana azy kanefa izy zany nieritreritra hoe mba hitondra zava-baovao zany amin'ny fiainan'ny Whitney Houston ary indrindrandrindra hiaro azy zany ao anatin'izay hoe monde-ny showbiz izay zany tsetsatsiaritra no antony anaovantsika karazana fanadihadiana ohatran'izay satria ny talenta izay marefo dia marefo ohatra zany ny olona mitondra azy marefo dia marefo ny olona manodidina dia ravarava maina fotsiny satria misy ihany koa zany ny atao hoe lobbying misy ihany koa ny atao hoe fifaninanana ravarava tanteraka ny fiainan-dramatoa Whitney Houston satria dia maty izy zany tao amin'ny hotely iray atao hoe Beverly Hills tany Californie maro ny tezy sy ny analizy manodidina misy zany no ny teny hoe namono tena misy ihany koa zany nefa no nanao karazana tezy milaza fa novonoina misy namono zany na ireo hoe karazana dealer ireo zany no mety namono azy suggestion daholo moa zany zavatra rehetrarehetra izany ka mbola misy mystère zany hatramin'izao hoe inona marina zany tao mibadiky ny nafatresany satria dia hita maty tao anaty baignoire zany izy alohan'ny anaovan'ny fampisehoana de taona maro tateoriana dia maty ihany koa zany ny zanany vavy dia ohatraohatran'ny fomba nahafatesany reny ihany tao anaty baignoire mbola point d'interrogation daholo zany ny manodidina an'izay zavatra rehetrarehetra izay satria dia nilona ihany koa tao anatin'ny zava-mahadomelina zany ny zanany vavy dia afaka volana vitsivitsy dia maty ihany koa zany ny lehilahy nifankaty tamin'ny zanany vavy zany mystère daholo manodidina zany ny fiainan-dramatoa Whitney Houston izany zavatra rehetrarehetra izany fehiny zany dia ny hoe mila fototra matanjaka izany hoe manorina fiainana hanana tanjona amin'ny tsaratsara kokoa
na manana talenta ianao dia mila koloina fatratra dia fatratra ny olona rehetra izay manodidina ny mpanatalenta iray na mpanatalenta amin'ny lafininina na amin'ny lafininina io satria efa nazavaiko teto ny atao hoe olona surdoué mila fitiavana ary mila olona izay manotrina azy ka olona atokisany ary mahatoky azy misy izany an'ilay hoe karazana lobeinina matanjaka dia matanjaka tsy maintsy mipetraka zany ao ambadiky ny mpanatalenta dia toy izay sy toy izay no azo tolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny izany foresantetika nadafa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko.